lalàna hafa koa. Lalàna hafa koa. Izany no iarahantsika manana androany manasanao aharitra hatramin'ny farany. Miarabantsika ry mpiara-mitinika namana isany, tapona soamantsara indray amin'ny zao maraina vaovao izao. Inoko fa samy natory tsara isika, men'Andriamanitra fahasalamana, azo antoka fa ny anjelin'i Jehovah dia nitovy manodidina izay nitoerana misy antsika ka nahatrara antsika ity maraina ity. Ara-baiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianao sy ny ankonanao. Ny fiadanana no anjaka ao amintsika tsirairay avy. Ny vavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misotranao izahay fa afaka miaraka aminao, afaka miaraka amin'irety mpiara-mitinika rehetrarehetra reto, andinika ny teninao, misotranao ny tantananao rehetra. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay dia mangataka mba hoesoronao ny hevitra mampisaraka anay aminao ka tsy ahitana itavanao. Diovy izahay mba ho afa-pahotana ary izasao izahay mba ho afa-kiloka. Ary aoka ny fanena masina Tompo no arotsako kosa mivadravatra aty ambonay atakaranay izay tianao ambara amin'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy angatana ny vavaka. Amen. Omaly dia efa nisy andinin-tsoratra masina nataontsika ho tady ity. Dia izay voasoratra amin'ny Exodosy 4:20 ka manomboka amin'ny 2:20 sy 7:20. Andao mba hiarahantsika manao, mbola afaka mijery, tsy moramora ihany tsika. Fa amin'ny farany azo antoka fa hisosa izany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao no lazaonao amin'ny zanak'Israely: efa ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, koa aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Izay le andininy natao tadiana. Ry mpiara-mitinika namana, noho ny famondram-pon'Andriamanitra dia nampianatra ireo mpitsara ny fomba hitondrana ny olona amin'ny toejahatra samihafa Andriamanitra momba ny zon'ny tompom-pananana. Hitantsika omaly ny favoatanisa ny momba ny tranga maromaro izay tokony atao aroana, ataontsika hoe misy omby namany manoto ny olona anankiray, inona no tokony atao? Raha misy mangalatra biby fiompon'ny namany ka mivarotra izany, na raha misy biby mihinana ahitra ny antsaha amin'ny tanimbolon'ny olona hafa, dia hitantsika tamin'izany fa napetraka tamin'ireo mpitsara ny fandaminana rehetra. Natao ireny lalàna rehetrarehetra ireny mba hampirindra ny fiarahamonina. Kanefa dia mbola maro ireo toe-javatra izay lalàna napetraka Andriamanitra. Ny anton'ilay lalàna fanampy napetraka tsy hoe averitsika ny mandeha, tsy nanolo ny didy folo. Ny didy folo dia maneho mihitsy ny toetra an'Andriamanitra. Ary ka nilazany Jesosy teny hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Fa ireto fanampiny reto dia mba hatakarantsika ny fomba hitandremana ilay didin'Andriamanitra. Ilay didy folo izany. Dia miola misy andininy ao amin'ny Exodosy 4:20 ka manomboka amin'ny 5:10 sy manaraka dia ahitantsika famosahana zavatra isan-karazany, lafin-javatra maro samihafa ny lalàn'Andriamanitra. Misy fitsipika izay manohatra ny fanambaniana sy ny fanambaraka ny olona. Misy ihany koa ireo lala fitsipika izay tian'Andriamanitra mba hialantsika amin'ny fanararaotana. Izany rehetrarehetra izany napetraka mba hiarovana ny fiarahamonina, mba hirindra, mba hahatonga ny ratsy ho fototra. Indrindra mba mijery santionana isika. Eo amin'ny 2:20 amin'ny 2:20. Aza manao izay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ihany ianareo. Satria ve mbola misy manambany vahiny. Aza manao izay sarotra aminy. 2:20. Aza mampahory ny mpitondran-tena sy ny kamaody akory ianareo. Fa raha mampahory azy na amin'inona na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy, dia iainy ny fitarainany tokoa aho, ka hirehitra ny fahatezerako ka hamono anareo amin'ny sabatra aho, dia mba ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty kosa zanaka.
misy fandinika napetrak'Andriamanitra. Amin'ny diny 420 raha mampisambola ny oloko zay malahelo aminao ianao dia tsy ho toy ny mpampanana vola aminy fa tsy mampandozana bola azy ianareo. Misy fandaminana napetrak'Andriamanitra mba hikolokoloana ny fiarahamonina eto. Eto koa dia misy lafin-javatra anankiray eo amin'ny amin'ny 720 ihany ka manomboka amin'ny 10 dia misy fandaminana indray napetrak'Andriamanitra. Hoy izy hoe ary antaona no hamafazanao amin'ny taninao sy hanangonanao ny vokatra, fa amin'ny taona fahafito kosa dia atsahatrao tsy ho volena izy mba hisy ho an'ny malahelo amin'ny firenenao ary izay sisin'ireo dia mba ho an'ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany no ataonao amin'ny tany bolobokao sy ny tany nolovianao. Enemana no anaovanao ny raharanao fa amin'ny andro fahafito hitsahatra ianao mba hialan'ny ombinao sy ny borikinao sasatra ary mba hakan'ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny ainy. Misy fandaminana napetrak'Andriamanitra mombany amin'ny fitsaharana eto. Hitantsika tsara zany fa le lalàna fanambo zany dia hitarihana ny saintsika mandrakariva hiverina eo amin'ny 10. Andriamanitra nametraka ny hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Fotoana manokana hitsaharana izy io. Kanefa eto ihany koa dia tian'Andriamanitra ny hatsapahanao. Fa Andriamanitra no nanorina ny sabata hatrany mifamorona. Ary zany sabata izany dia mifandray mihitsy amin'ny fanafana sy ny fanavotana zanaka Israely nivoaka avy tao Egipta araka voalaza amin'ny Deutéronome 5:12-15. Ary mazava tsara fa ny fiankofana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ilay andro napetrany mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Hoy izy hoe entaona no hamafazanao fa amin'ny taona fahafito kosa atsahatrao izy. Dia mitovy amin'ilay nambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy, enemana no anaovanao ny raharanao fa amin'ny andro fahafito kosa hitsahatra ianao. Fiankofana amin'Andriamanitra ane zany, fitsaharana ane zany, antsoin'Andriamanitra ianao ho amin'izany. Zany no napetrak'Andriamanitra. Misy ihany koa ry fandaminana izay napetrak'Andriamanitra amin'ny 10 amin'ny 410. Intelo isan-kerinandro no anaovanao andro firavoravoana ho aho. Tandremo ny andro firavoravoana, ny navy izy ireo. Napetraka tamin'izany fotoana izany. Ny Pasika ho andro ny mofo tsy misy masirasira, ny Pentekosta ary ny fetin'ny tabernakely. Napetraka izany rehetrarehetra izany. Natao reny rehetrarehetra reny mba hampirindra ny fiarahamonina. Natao reny lalàna reny mba hahatonga ny olona hatsiaro fa ilainao ny miakohaka sy manome voninahitra alay Andriamanitra mpamonjy anao. Ny mpiara-midinika namana isany amin'ity androany ity kosa inona no lesy nomen'Andriamanitra ho anao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tiany ambara dia izao: Andriamanitra tianao ary tariny ianao nampafantarina anao rehetrarehetra iny mba hahafahantsika miverina eo amin'ilay fenda izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny nametrahany ny 10 dia ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana namana tsika olombelona. Tompony hitay ianao ka izany dindinika izany dia hahatonga antsika indray atsapa mandrakariva fa noho ny famondram-pon'Andriamanitra, noho ny fitiavany dia omena antsika izany taritarana izany mba ahafahantsika miaina amin'ny kahalalahana sy ampifaliana amin'ny fiainana andavanandrontsika. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra raina io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay. Menao anay indray izany taritarana izany mba ahatonga anay atsapa mandrakariva fa lehibe ny fitiavanao, ary mba ahatonga anay hampirindra ny fiainanay amin'izay manodidina anay, ary etsy ankilany kosa ahatonga anay ho faly mandrakariva amin'ny fanompona anao. Dia mitahiry reto mpiara-midinika rehetrarehetra reto, mitahiry anay tsirairay avy. Minara Kristina angatana ny vavaka. Amen.